Ty afatra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena. Anao miresaka demokrasia, anao miresaka tany-tan-dalàna. Demokrasia ve ny olo tsy mahazo miteny? Demokrasia ve ny olona tsy mahazo maneho ny hevitra? Agnatin'ny constitution, agnatin'ny lalam-panorena dia mazava. Faly miarabantsika jiambindray mpanaraka ny chaîne vaovao malagasy. Ny tontolon'ny politika sy fividiana be ny tanàna teo no hozaraina amintsika eto amin'izao fotoana izao dia nanome hafatra mafonja ho an'ny filoha Andry Rajoelina ny kandida ben'ny tanàna Tamatavy ireo laharan-tsiraka ary fitondrana tsy manjary tsy hanaika hatramin'ny farany izy na oviana na ovato na hidona na hiantra amin'izao valim-pifidianana ben'ny tanàna izao. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia feno mpitandro filaminana ny tranony eo ny miaramila zandarma ny pôlisy izay mameno toerana hatramy omaly hatramy ankehitriny dia feno zany mpitandro filaminana zany. Nefa ny vahoaka izay mpanaradiana azy dia efa miandry any Saint Paul na toerana natokana hanovana fihetsiketsehana zany ary tena simba tanteraka very ny demokrasia eto amin'ny firenentsika. Misy vidéo manko eto fanehoan-kevitra izay nataony zay fa melabelarana izay nataony fitondrana tsy manjary ary tsy hanaika hatramin'ny farany izy. Ary ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny constitution sy lalam-panorenana dia mahazo fahafahana, fahalalahana zany hoe liberté de déplacement ary fanehoan-kevitra ho an'rehetrarehetra fa indrindra ny fanehoan-kevitra amin'ny toerana izay voatokana zony zany mitaky zany. Hitantsika zao milahatra ane zao ny vahoakan'ny Amerikanina maneho ny heviny amin'ny tsy fankasitrahana ny nahalany filoha ankehitriny Donald Trump zany zay tsy misy manakana ary tsy misaritava ny mpitandro filaminana hanakana ireo zay mihoatra ny fiafiany no asany zareo zay hanimban-javatra eny ka asa firenena demokrasia marina ve isika malagasy ity? Fantatry manko amin'izao ary hitantsika fa zavatra tsikaitra aloha dia hoe matahotra hetsim-bahoaka mafy ity fitondrana ity izay rain'ilay Andry Rajoelina manko sy ireo korotam-by ka vao misy hoe kivorivory mivorivory kely dia efa iny mamparitaka olona ny tonga aloha eny zareo. Ny mpitandro filaminana mantsy hoe inona ary ny antony mampatahotra satria nakany fahefana ka fantany tsara hoe ny hetsim-bahoakany io ne nakany fahefana io tamin'ny tolona 2024 hoe ahoana ny hery zany vahoaka zany fantatry zany izy moa tsy efa manaiky fa hoe ny tafika angamba ny voan'ny baikony seroa sy fanalahidy ka tsy afaka manala ninina fa mbola hipoaka ihany io fa ho hitantsika eo ny raharaha. Hitantsika manko vidéo fanehoan-kevitra nataony jerentsika fanehoan-kevitra nataony kandida ben'ny tanàna roa laharan-tsiraka zay ary famatra mafonja nataony tamin'ny Andry Rajoelina rain'lainga sy général Korotamby izay mibaiko ireto mpitandro filaminana eo amin'ny tranony feno amin'izao fotoana izao ty. Ndao ro jerentsika zany fanehoan-kevitra izay. Hitantsika zany zao fa nanomboka andro maraina tamin'ny fito sasany dia efa feno maramila koa manodidina ny tragno. Fa amintsika miresaka zao nefa misy miala ny sasan-tsasany tsy haiko fa ny zavatra fantako fotsiny dia ty afatra ho an'ny Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena. Anao miresaka demokrasia, anao miresaka tany-tan-dalàna. Demokrasia ve ny olo tsy mahazo miteny? Demokrasia ve ny olona tsy mahazo maneho ny hevitra? Agnatin'ny constitution, agnatin'ny lalam-panorena dia mazava mahazo mandeha anao manana liberté de déplacement olona rehetra, mahazo miteny anao mahazo miteny izay tianao teneny zany agnatin'ny constitution. Za sy olom-bavam-bahoaka tsy navela voaka ny trano ianao ihany mahita an'izany normal. Za sy olom-bavam-bahoaka enjegna atao zay tiany rehetra andehanana dia asiana polisy gendarme zany tsy rariny zany. Fantarinao fa ny zavatra atahoranao satria za miteny marina Tamatavy zay naresy tamin'ny fifidiana mazava be fa tapoko fa tapirenena alabato nataonareo zay zany tsy manjary sa nareny tsy manjary zay nga nangalabato impiry zany latsaka fidiana tsy ary nangalabato nandeha indray mandeha fa ty alatra hita flagrant délit nataonareo miaraka amin'ny lehibe ny fokotany sy ny sisa dia zany ny hoavin'ny Madagasikara asehonao. Dia anao hiteny demokrasia, anao hiteny milamina Madagasikara, anao hiteny mandroso Madagasikara, sisy raha manjary. Tsy hainao dikan'izany hoe valeur républicaine zany, tsy hainao dikan'izany hoe soatoavina républicaine, tsy hainao ihany koa dikan'ny soatoavina kristiana. Satria nareo mandeha mivavaka dia Andriamanitra ny patron nareo rehefa mivavaka. Tsara zany. Fa mivoaka amin'ny fiangonana nareo dia patron nareo démona.
Miala tsiny zany tena zany patronareo demono rehefa mivoaka amin'ny fiangonana ka zany tsy ekeko ary tsy hagnekatra ny farany za oka zay fampitahorana lava io fa tsisy dikany io Madagasikara mila raha tsara Tamatave ihany koa mila raha mangarahara madio za hiady foana ho an'izany. Hitantsika amin'izany manko faneho-kevitra nataon'ny kandida ben'ny tanàna ny Toamasina feno izay fa ny mahagaga amin'ny fitondram-panjakana izay tarehin'ny filompirena Andradjoelina ity fa ny any Tamatave anie tsy hanonga-mpanjakana Antananarivo olona anie tokony halalaka amin'ny faneho-kevitra zany fatahorana lehibe indrindra ary nisy toerana natokana ho atran'izany haneho-hevitra an'izany eny amin'ny Saint-Paul zany hoe tokotany Montpera na Masera izany fa tsy hoe handeha an-dalambe ka handroba na handrava na namotika fananan'olona zany manko fomba fiadiny zareo ry vahoaka ny entiny zareo handroba handrava tsy izany nefa fa fitakiana misy fahantranana eto misy olana goavana eto ny fahantranana ny fahavalona sy ny tsy fanana asa ary fampanjakana ny fahamarinana sy fitakiana ny fandriampahalemana no mahatonga ny olona haneho ny heviny eto amintsika. Tsy izany ihany fa maro ny olana tsedray ny firenentsika tsy faiza mitantana halabata amin'ny fividianana rehetrarehetra tsy voatanisa izay fa tsy hoe handrombaka seza hay marobe ny mpitandro filaminana hiandry olona anankiray mba tokony miaro ny vahoaka koa izy ireo sa tsy nokaramaina hiaro ny vahoaka ve izy ireo ka zany no mahagaga koa tontolo ny resaka voka-pifidianana ben'ny tanàna zay ihany no zaraintsika hitantsika zao amin'ny fotoana izao ihany koa mitaky maneho hevitra ary tsy hanaikatra amin'ny farany ihany koa aza ny olona na dia ho maty aza any andohan'ny lakaka any amin'ny faritry tsapony Orombe iny amin'ny faritry atsimo ihany koa iny mitaky ny olona aty koa misy vidéo faneho-kevitra natao zareo zay ary raha mbola tsy voavaha io amin'ny resaka halabato ihany hita zao proof fa zareo no lany navoaka ny seny hoe lany eto amin'izay koa ny fitsarana misy vato ataontsika hoe vato maty amin'ny fokotany rehetrarehetra zany ka tsy manaiky ny mponina ny vahoaka any koa izay ihany koa no ilaina mitsangana olona rehefa misy zavatra tsy mety nataon'ny mpomba fitondram-panjakana mpisolelaka reto manko hoe rehefa tsy lany mangina mipetraha tsara ory rangaha reto anareo rery ve ty firenena ty rehefa hita zao hoe misy zavatra tsy nety misy fangalarabato anjaranao no mitaky mitondra proof zay nane ilain'ny fitsarany rehefa anao amin'izay koa tonga fitsarana satria an'zareo ny tanàna an'zareo ny mpitsara dia tsy mitsaraka tokony ho izy dia hangina ihany zany satria resinareo dia mangina fa mipetraka fa nga ity Madagasikara antsika ty nolovaina tamin'ny radama voalohany sy radama faharoa sana andrenim-pinomerina ka izay tianareo ihany no atao fa tsy izay tian'olona koa ihany koa ity dia raha manana ny Madagasikara antsika ity ka rehefa misy zavatra tsy mety dia hangina zany mpanohitra fa ok merci ataovy ihany fa mety io non tsisy an'izany fa raha manana ty firenena malalantsika ity ka rariny sihitsy le olona raha mitaky an'izany ty manko misy vidéo ary olona avy atsimo tompo lahy sy tompoko vavy dia rehefa tsy manaiky izany dia tsy manaiky na dia ho tapaka aza ny tenda zareo na dia hahisy mpitandro filaminana aza io dia tsy maintsy na ho gadra aza na ho gadraina aza tsy raha manaiky izany koa nda manko jerentsika ihany koa fa neho-kevitra natao ireo mponina na vahoaka tany andohan'ny lakaka amin'ny faritra atsimo izay. Abatrany tomboky lasy tombovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity iverenantsika vetivety ny vaovao mahakasika ny fividianana ben'ny tanàna azy mpanolo-tsaina taorian'ny didim-pitsarana navoaka ny tribunal administratif ny tokona ny mponina tao andohan'ny lakaka antony birao fandatsaham-bato misa 7 amin'ireo birao fandatsaham-bato misa 4 antoerana no foanany tribunal administratif afana mampiakatra ny kandida-mpanjakana tao an-toerana raha toka 5 isanjato ny vato azo ny kandida tsy miankina ary 7 isanjato ny any kandida-mpanjakana araka ny vokatra vonjomaika navoaka ny seni tsy anaketra amin'ny farany izy ireo raha toka io kandida-mpanjakana io no landy amin'ny vokatra ofisialy izay ivoaka ny alarbi ho avy zao andao rahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Zahay dia manaika ny fikondram-panjakana tsy sanaty amin'ny grève tsy misy olo kontra ny fanjakana eto andohan'ny lakaka fa samy manaradia ny fanjakana iaby ny olo rehetrarehetra eto andohan'ny lakaka ka antony dia izao mangataka izahay ny androany anay mangataka fa raha pitso mety tsy hangataka anay raha ohatra ka mivadika zavatra hafa ny safidinay mety tsy hijanona amin'izao ny vahoaka satria mety higrève fa tsy hangataka koa fa ny androany raha ohatra ka zao no fomba ny fividianana eto Madagasikara dia aleo tsy asina fividianana fa toroina ihany
Hatrizay vahoaka malagasy no afaka nozaraina amintsika eto aza adino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire fa atsika mba tsaratsara zavatra izay makasitraka makatela tompolay sy tompovavy.